Ampitiavana be indray no iara-banatsika rehetrarehetra akanto anankiray hafa mihitsy indray no entiko anao amin'ity anio ity dia mety hitsindrin-dora angambany ianao inona indray ary zany fa zao ary ohatra amin'ny farany fandarana dia ho hitanao zany miaraka amin'ireo zanam-pandarana toy ny portrait ny arak'asa izay resana momba ny kanto sy ny asa eo ihany koa ny tafakanto ary tsy adonona ny ao tsara akanto iray hafa mihitsy ho ao dia tsy ny zany fa ny loko amin'ny vatana na ny body painting moa no tena ahafantaran'ny olona azy peinture corporelle dia izay indray ary no jerentsika eo amin'ity anio ity ka dia mpanakanto anankiray efa sangany eo amin'izay sehatry ny body painting izay miaraka amintsika vahintsika androany dia andao ireo jerena avy hatrany hoe izy ary izay Sleeping Pop mpanakanto koa iao ary azo antsoina mihitsy amin'ilay fomba filaza hoe multipasse satria dia miangaly ny kanto tokoa ny tovavy ary betsaka ny zavatra ataony anatin'izany. Sleeping Pop tovavy 21 ans artiste be dia be mihitsy ny zavatra ataoko ao anatin'izany tany voalohany nanomboka tamin'ny danse hip-hop dia niditra tamin'ny bande dessinée dia avy eo nanao écriture izany hoe nanoratra scénario sy pièce de théâtre dia nandalo nanao slam dia misy fotoana nanao cinéma fa akse kokoa any amin'ny dessin animé animation 2D dia taty aoriana somary nanao mozika dia lasa nitendry batterie dia taty aoriana koa lasa manao décoration sy mise en scène kely dia somary idirana daholo à peu près ny domaine artistique dia amin'izao moa izany tena anisan'ny ahafantarana anahy koa body painting dia izay angambany. Ay betsaka dia betsaka tokoa izany ary azagaga isika fa fitiavana anao zavatra miavaka fitiavana isana na zavatra tsy fahita sy tsy fahare nefa tsara fanampin'izany ny saina tia karokaroka sy miezaka mitady zava-baovao indray izany rehetra izany no nahatonga azy anao ireo zavakanto marobe ireo dia izay hoe mitady zavatra mampiavaka moa efa azo lazaina hoe somary efa tia sary ny tena nandehanan'ilay izy dia tia mihetsiketsika dia voilà fa dia fitiavana ny art en général mihitsy io au fur et à mesure hoe nandrosiny lehibe sy ohatr'izany dia niezaka nanao fikarohana dia mba handalinana kokoa izany le zavatra tiako atao dia tao anatin'izay hoe so ihany fa tao anatin'ny epokan'ny internet dia moramora kokoa ny mitady dossier mandeha niditra bibliotèque sy ohatran'izany dia asa zaina hoe izay no fianarana izany hoe nianatra tena izany. Efatra amin'ny fahakely ny Sleeping Pop no nakafiany sary ary io sary io ny antombohan'ny zavatra rehetra eo amin'izay mahampanakanto azay tsy dia nianatra manokana kosa nefa fa fampianaran-tena sy fikarohana no tena nibahana. Tamin'ny taona 2014 no idiran'ny Sleeping Pop teo amin'ny sehatry ny body painting raha nanomboka tamin'ny fety sy ny hetsika samihafa toy ny Halloween. Ao anatin'izay telo taona depuis 2010 jusqu'à 2013 zay mifanesesy amin'izay défilé, shooting, clip, film, zavatra ohatran'izany. Fikarohana tamin'ny voalohany aloha tsy tena hoe nisy fikarohana natao fa hoe bon zao no tiana atao hoe ataovy mivadika reto olona reto asivy sarina ala ataovy ohatran'izao dia natao dia avy eo ohatry mahafinaritra izany fa andao toizana dia nanomboka teo izay vao hoe ndao karohana hoe zinona matériel sao dia diso matériel ary za zavatra ohatran'izany dia marina aloha fa io matériel ana body painting ny ankabetsahany tsy hitako Madagasikara fa le basika ihany dia so ihany fa nisy an'izay koa fa à peu près hoe auto recherche foana izany no tonga an'izy hoe mivoatra. Sleeping Pop izay tokoa no anarana entiny amin'ny mahampanakanto azy tsy natao foana tokoa mantsy ireny anarana ireny fa misy heviny avokoa fa naninona natao an'izay? Le Sleeping Pop tamin'ny Nandi misy atelier ana danse izay nataoko efa ela be tamin'ny 2007 tany angambany izay dia satria enjana be le atelier io dia matory foana isaky misy pôzy tonga aloha mihitra amin'ny sivy dia ohatra hoe tonga amin'ny sivy latsaka fefany matory morava rombe folo izay hitan'ny olona matory ery ambany latabatra ery amin'ny lavarangana sy ohatran'izany dia sleeping dia le pop natonga an'le pop ao anatin'ny danse hip-hop misy discipline antsoina hoe pop zavatra micontracté manao ohatran'izao izay ilay izy
dia izay ny ohatran'ny on peut dire anisan'ny zavatra tena hoe haiko tamin'izany dia izay le hoe sliping pop. Dia nanomboka teo dia izay anaran'izay foana no nentina teo amin'ny sehatry ny kanto maro samihafa. Manana ny fijeriny atao hoe kanto sy sliping pop aronge. Ny art dia ny fanaovana zavakanto. Kanto izany hoe tsara mahafinaritra na mijery na mihaino na mikitika fa indrindra mahatonga anazy hoe art le izy, zavatra tsy fahita andavanandro, zavatra tsy ny olona rehetra ny afaka manao anazy fa misy ny atao hoe artiste ary ny artiste tsy ny olona rehetra ny afaka mitony tena hoe artiste. Na zaho ny azo lazaina hoe mbola tsy afaka tonomy tena hoe artiste satria tsy izany no midéfinir anazy fa ny rehefa mifidy anao le art io ny fidy anao dia izay ianao vao azo lazaina hoe artiste. Dia rehefa azo lazaina koa hoe voafehanao le art, izany hoe voafehanao mamoaka an'ilay zavatra tsara na jerena na kitihana na henoina dia izay ianao vao azo lazaina hoe artiste satria azo lazaina hoe voafehanao le art. Na dia hoe efa olo malaza fantatry ny be sy maro eo amin'izay sehatry ny body painting izay aza nefa sliping pop dia somary sadaikatra ihany izy ny tony tena ho izay hoe olo malaza izay ary amin'ny andavanandro izy dia tony rehetra ihany ary mahafinaritra azy ny miaina an'izay. Hoe za hoe malaza eny e arakaraka nofinofy tambola kely mihitsy justement le hoe alaza satria izay tena tiana ny angaina tamin'ny voalohany fa tsy dia tena hoe inona fa ohatran'ny olombelona rehetra fa izany hoe dia namana be fotsiny dia efa fantatra fa arakaraka koa mitondra an'io avy eo hoe raha ohatra ka malaza tsara moa ianao tamin'efa le malaza ratsy fa tsy haiko loatra izany anazava le hoe ohatran'ny ahoana le hoe malaza hoe ohatran'ny ahoana le miaina an'le malaza fa juste fotsiny hoe mahafinaritra le izy satria dia efa fantatra rehefa te tady zavatra ohatra hoe tady contrat mora be rehefa tadiavin'olona ianao mora be zavatra ohatran'izany fa ohatran'ny olombelona normal tsara ihany. Izay ny sliping pop amin'izay fa sangany tokoa eo amin'ny resaka zavakanto indrindra fa ny body painting moa rehefa miresaka hoe body painting dia tsy maintsy ao foana i sliping pop. Ny razambe tany aloha tany dia efa nanao loko tamin'ny vatana raha nahita ny tany ny tsaoka ny arina io fotaka io ary eo ihany koa ny rano biby dia efa natsapy zareo tamin'izany fa hoe ilaina ny fandokoana tava ohatra rehefa manoloana ny fahavalo na ihany koa hoe te hiavaka amin'ny fiarahamonina te anaovana marika ihany koa izay loko amin'ny tavana ny body painting izay. Fa efa miresaka an'izay tantarany body painting izay antsika dia ndao arahana bebe kokoa izany ato anatin'ny zanam-pandarana arakasa sy ny kanto ary ny asana mpanao body painting. Body painting teny anglisy fa raha ohatra ka traduiseur français izao dia lasa hoe peinture sur corps izany hoe loko eo ambonin'ny vatana dia ny mahatonga an'izany zany hoe io misy vatana dia lokoina le izy. Raha araka ny tantara dia ny body painting ny etomboany zany tany amin'ny âge de pierre tany hoany rehefa nanomboka ny découvrirany ny texture ny fotaka ohatra ny olombelona ny voankazo le lo eny amin'ny tany eny dia hitany hoe misy loko le izy dia manomboka amin'iny izy le voavoakitiny ohatra dia ahositra ny tanany dia lasa mahafinaritra taminazy dia ny taty aoriana lasa ampiasainy zareo hoe peinture de guerre izany hoe rehefa andeha hiady izy na te ampitahotra ny ennemiany dia mihosotra loko dia misy koa hoe camouflage na le hoe miafina anaty natiora dia mihosotra loko mitovy amin'ny tany io izy dia tsy fantatra hoe iny misy olona mba hamitahana amin'ny biby. Taty aoriana mivoatra izy fa raha tantaraina ny tantara ray manontolo dia somary sarotra fa raha ao Madagasikara manokana koa zao efa ela izy ny teto azo lazaina hoe ohatra fotsiny zao ohatra hoe Masonjoany
masonjoany efa amin'ny taona maro ny teto na le izy le lokona mavomavo ny fotsiny dia efa afaka lazaina hoe body paintine mo na le izy sarisary ny fotsiny dia efa hoe body paintine. Amin'izao fotoana izao ny body paintine dia tena efa mivoatra. Ao ihany le izy hoe entina nady sy andraikofana ny vatana izay afamorona kokoa ny mikanto izy amin'izao, izany hoe mitady ny tena hoe inona ny votoatiny fa maninona no manao an'io fa tsy hoe lokolokona fotsiny ihany, ary indrindra ihany koa hoe inona no azo atao mba ho zavatra tsara ilay izy miavaka ary tsy fahita amin'ny andavanandro. Dia taty aoriana zany hoe lasa extravagant mo, avy eo lasa nampiny maquillage artistique koa le izy. Maquillage artistique araka ny antsoina anazy hoe maquillage fa tsy ohatran'izao fa makany amin'ny ara kokoa hoe mivoaka amin'ny andavanandro. Dia ny maquillage mo matetika juste pour maquiller dia le ampiasaina any amin'ny cinéma ohatra hoe anaovana an'le maratra, anaovana an'le horaire ohatra le zombie reny, ohatrohatr'izay dia fanampy eo foana le izy. Ankoatr'izay fa misy koa ny kojakoja azo ampiarahana amin'ny body paintine toy ny paillette, ny volona koa ohatra rehefa manao défilé sy ny sisa sy ny sisa. Amin'ity rakitsarin-drihana ity izao ohatra dia azo lazaina hoe ao anatin'ny body paintine tsara mihitsy natao toy ny hodim-boa indray izy teto. Ao anatin'ny body paintine dia misy ny face paintine, izany hoe ny tarehy fotsiny no lokoina, ny hand paintine izany hoe ny tanana ihany sy ny sisa sy ny sisa, toy ny hoe mozika ihany io. Ao anatin'ny mozika misy ny salegy, ny tsapiky sy ny maro hafa koa. Rehefa loko amin'ny vatana ka ninina natao dia azo lazaina hoe body paintine naiza amin'ny vatana mihitsy. Naiza efa nataoko ary mbola ho ataoko fa matetika fotsiny eto amintsika zany ny olana tsy mbola tena accès amin'le tena body paintine satria rehefa tena le vatana iray manontolo dia ny tsara indrindra tena miborida ny olo eo. Fa izay foana ny teneniko matetika tsika mbola zay vao nahita olona nanaiky dia efa natao moa le izy fa mbola mandehandeha ihany fa mbola voakany le sary fa zay vao nisy olana nanaiky hoe tena boridana tanteraka. Fa ny olana zany hoe matetika hoe boridana zany dia menatra fady soatran'izany fa rehefa atao body paintine nge io tsy hita tsy hita akory ianao hoe boridana ary zany matetika le aseho amin'ny internet ohatran'izany hoe jereva nge io olo hoe mikanjo ny fahitanao an'io nefa io tsy akanjo fa loko. Dia izay zany hoe afaka atao ny vatana iray manontolo naiza fa mila le saina fotsiny atao misokatra kely. Mifameno avokoa ireo zavakanto rehetra ataon'ny sleeping pop fa ny fanaovana ny body paintine dia asa iray ho azy mihitsy. Tena asa ivelomana le izy satria tsy manao ny fanampinampy eo zany ny domaine artistique rehetra ataoko fa amin'izao atao anatin'izay telo taona izay tena body paintine ny anisany koa hoe mamelona anahy. Dia ao anatin'izany le hoe fahatsoana rehefa misy défilé, rehefa misy clip, rehefa misy anao film na anao effets spéciaux, indraindray ary misy hoe te haka sary ao an-trano dia ndao mba asifosifo sary kely sotraohatran'izany na carnaval na ohatr'izany hoe tena asa mahavelona le izy. Raha za manokana aloha za tsy miteny hoe professionnel na body paintine na dia asako ary le izy hoe professionko fa fotsiny hoe te hivoatra encore plus satria amiko ny fiainana fianarana izany hoe te hianatra dia hivoatra dia hahay kokoa afaka raha fanihiko dia satria za tsy niditra fianarana dia tena hoe hiditra fianarana na hiverina hatrany voalohany ary tsy olana amiko mihitsiny. Dia raha eto Madagasikara manokana mba hoe be dia be zany ny olona mba misokatra ny sainy amin'le body paintine hoe tsy ratsy le izy satria zavatra fahita andavanandro nge
tena hoe zavatra fahita matetika. Dia mba raha miaro en général mba hisy kokoa hoe vehivavy tena mihetsiketsika be dia eo foana satria matetika amin'ny vehivavy rehefa tonga amin'izay taona izay dia manjavona dia tsy hita intsony dia satria ohatra hoe nanorina tokantrano na hoe tena hoe tonga dia hoe tsy mamela ranga io ka izay ilay hoe fitiavana an'ilay ara zany mila hoe atao amin'ny fo dia tena ho atao ilay izy fa tsy hoe rehefa tsy mampidi-bola dia tsy atao fa ilay izy tsy resaka vola fa tena resaka hoe fitiavana an'ilay ara mihitsiny. Amin'izao fotoana izao dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fikarakarana ny vatana ny body painting, efa ao anatin'ny lamaody ihany koa ary efa ao anatin'ny kanto sy ny hatsarana. Rehefa manao body painting izay mantsy dia indrindra fa hoe rehefa hatrany ambokatra any ambany ilay izy dia toy ny hoe sady tsy miboridana ianao no tsy miakanjo ihany koa dia izay tena mahafinaritra ao anatin'izy io. Eto amintsika mbola tsy dia betsaka loatra ny hoe olona manao body painting dia mandeha eny an-dalambe eny kanefa ny ivelany any dia fanaovana hetsika manokana mihitsy, fanaovana filatroana manokana mihitsy eny an-dalambe ny fanaovana an'izay tava miloko izay body painting izay. Rahantsika misy kokoa izay ao anatin'ny zanam-pandarana farany ao anatin'ny ao tsara fa izao aloha dia ndao anaraka ny tafakanto. Miainga amin'inona no nanaovana ny sary eo amin'ny vatan'ilay olona? Arakaraka satria matetika zany hoe raha vao any am-piasana ohatra dia miteny ilay olona hoe izao ny thème couleur anay, ohatra par exemple hoe orange et violet dia manodidina an'iny par rapport amin'ilay couleur dia inona zavatra afaka avoaka. Ndraindray koa ohatra hoe ny thème ohatra hoe cirque dia resaka biby zavatra ohatran'izany. Fa ny inspiration indray avy eo mi-imaginer any rehefa eny an-dalana rehefa andeha hiasa dia avy eo azokazoko an-tsaina hoe inona no tiako atao dia avy eo indray rehefa mahita an'ilay tarehy sy ny vatan'ilay olona holokoina dia arakaraka n'iny indray ny anaovako anazy satria raha ohatra zany hoe olona somary maizimaizina ny hotrany dia loko somary mazava sy miloko be mihitsy ny tsara aminy dia voaka tsara be. Mora olona somary fotsifotsy dia zavatra somary sombre indray miaraka aminy dia izay hoe arakaraka ny thème déjà dia arakaraka ilay vatan'ilay olona fa avy eo ny sary inspiration tonga dia eo no eo. Izy ity hoe mitovy amin'ilay fanaovana dessin rehetrarehetra ihany hoe miainga amina base aloha hoe traçage madinidinika izay vao hoe tena mamoaka ilay forme sy ohatrany ahoana ny mizotra an'ilay izy. Raha ohatra ka hanao an'ity ça dépend tsy forcé hoe manisy base ianao fa arakaraka ny dessin tianao atao eo. Fa raha ohatra kosa hoe sarin'olona ohatra na ohatr'izany mila manisy point de repère ihany zany. Fa ny anazy zao ity saka juste au feeling dia tsy dia hoe mila inona loatra ny ny loko ve tsy misy effet any amin'ny hoditra? Logiquement tsy satria normalement peinture spécialisée no ampiasaina fa misy peinture afaka ampiasaina koa aty ambadika fa tsy mbola nahita problème mihitsy ny aloha za hatramin'izay raha tsy olona anankiray ihany dia ilay izy resaka carrément nataony tao ambony vatany fa tsy ilay peinture nataony amin'ilay izy dia zany hoe mieritreritry zany hoe mety raha mifandona angamba ilay peinture dia mety sy ilay produit any dia tsy dia tsara angamba fa raha mirespecte hoe fahadiovana sy ohatran'izany dia tokony tsy haniny. Manao ny hoe fitaovana ilay fitaovana izy hoe eto Madagasikara ampy ihany ve sa manafatra amin'ilay hoe look corporel izay mihitsy? Magasin iray ihany no mivarotra an'ilay izy eto fa izy koa indraindray tsy manana izy dia rehefa mila maika ianao dia manafatra avy any ivelany tena hoe mitady olona any ivelany dia ihany mividy. Any koa ny tsara kokoa satria mora fa raha eto dia 5 fois le prix any an-dafy ilay izy. Ny tena tsara aloha manana créativité
dia manarak'izay a ny tanana tsara précis tsara angambany satria nisy fotoana zao za mi-engagé assistant dia ry zareo a dessinateur fa tsy mpanao body painting dia nieritreritra hoe satria izay niangako dessinatrice a dia lasa nanao body painting dia tokony hoe mahay logiquement fa le izy tena tsy nety tsy mivoaka mihitsiny fa tena hoe ao zany le hoe filinina dia ao le fahaizana mahitsy koa ny tanana satria ina ny tena ilaina be satria raha mibilabila le sary ataonao eo dia tsy ho tafavoaka mihitsy le izy dia surtout koa hoe mahay m'improviser satria indraindray ohatra sanatria ohatra hoe misy cicatrice le olona dia ahoana ny ahaizana anafina ny cicatrice iny a na hoe miova tampoka hoe lasa ohatra zao tampoka ny couleur zavatra ohatr'izany tena hoe mifoka inspiration be. Inafika ny fitaovana hoe ilaina amin'le body painting eo amin'ny matériel zany tiako atongavana hoe inavina izy. Matériel arakaraka ny zavatra tiana avoaka dia raha la base fotsiny zao a pinceau a rano dia peinture fa indraindray le izy mivoana indray ohatra hoe lasa misy éponge lasa misy accessoire ohatra hoe paillety fotaka zavatra ohatrohatr'izany donc arakaraka fa io koa hoe raha mila fantarina meloa ihany na dia inspiration an'le izy dia mila fantarina meloa ihany hoe inona le contexte inona le événement inona mety hoe misy zavatra tadiavina aminao koa ny client anao. Tena lehibe mampiavaka anazy ny tatouage araka fantatsika sary izy amin'ny vatana fa tsindroma fanjaitra izany hoe tsy mety miala tsony izy fa noho ny teknôlôjia nivoaka dia afaka miala fa mamela cicatrice. Body painting indray domaine loko ny ampiasaina dia mety miala izay ny tena mahasamihafa anazy fa miavy eo misy karazany amin'izay le matériel na body painting hoe miala eo no hoe fa izy rehefa avy sasana sa ve le hoe miala rehefa afaka herinandro afaka un mois arakaraka fa ça dépend de tout matériel fa izay ny tena différence an'izany ary tiako tsindriana mihitsy satria be dia be ny olon-dehibe zany mametraka olana amin'le asako hoe za mitarika ny olona le hoe diabolisena ny tatouage dia avy eo lasa diabolisena ny body painting dans le sens hoe zavatra ratsy fa izay zany mahasamihafa anazy hoe tatouage zavatra tokony mandrakizay body painting quelques jours maximum dia izay mahandro fotsiny. Dia rehefa ohatrany ahoana indray izy tia hoe vita hoe mahatsapaka tena hoe vita ndry hoe vita zany le zavatra rehefa henoko hoe satisfaite rehefa henoko hoe ohatrany femifemo tsara izy zany araka le mieritreretiny fa ho fantatra fotsiny hoe aza dia manandrak'andrana any an-trano aloha amin'ny loko izay hitanareo any. Ny tatouage tena hoe atsofoka any ohatra fa ny body painting kosa ny zavatra ety ivelany hoditra fa tsy manimba ny vatana tsy manimba ny hoditra tsy mamela taketra zany le izy. Izay loko miraraka amin'ny tava rehetra koa dia efa azo antsoina hoe body painting izay fa ny body painting dia ny nina natao mihitsiny ary efa tena hiangaliana fatratra tokoa izany tena hoe mahakanto azy ity dia anaraka an'ireo sary amin'izay ary tsika anaraka an'ireo sary mahafinaritra sady somary mampitolagaga no mahavariana atao anatin'ny fandarana ao tsara sady amaranana ny fandarana ao amin'ity anio ity dia kompatanana antsika rehetra mankasitraka nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany misaotra ny ekipa teknika ihany koa nanatosa izao fandarana izao dia aza adonona fotoana antsika amin'ny laribia amin'ny valora sasany eto amin'ny Kolo TV mazava ho azy rasy indrindra.